Dia ampitovana amintsika hatrany ny hariavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana Logos amin'izao alahady faha 1 ny volana septambra izao taona 2024. Hivavaka isika rehetra mialoha ny lesana miafatra amin'ity maraina ity. Jesosy tomponay eo misaotra anao zahay eny amin'izao lahady maraina izao indray izay fantatro tsara fa fotoana izay hanomezanao anay ny teninao. Ny teninao tokoa no aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny vondrehetra. Ny teninao manafaka, ny teninao manome fahazavana ao anatin'ny aizina, ny teninao manome fanantenana, ny teninao tahaka ny sabatra roa mandrantsana ary mandrodana ny asan'ny maizina. Ko dia asehoy ny sandrinao Jesosy ary mitenena fa vonany aminao zahay. Saotra Tompo. Amen. Ny teny izay akatsika niafatra amin'ity maraina ity dia arak'izay hita iangatsika moa zany dia amin'ny Timoty voalohany toko 2. Timoty voalohany toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Timoty voalohany toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Mivaky toy izao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny famahotinana rehetra. Izany no tsara ka kasitrahana eo imason'Andriamanitra mpamonjy antsika. Izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy, izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Mba hanao izany no nanindrenay ho mpitory sy apôstôly milaza ny marina aho fa tsy mandainga, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Koa tiako ny lehilahy mivavaka eny amin'ny tontolo eny manandra-tanana masina tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fifandirana. Amen. Rehefa namaky izao perikopa anjarantsika androany izao aho dia sy namerimerina moa zany, namaky tsara izao texte izao, dia teny fanalahidy roa lehibe no nipoitra ao an-tsaiko avy hatrany satria Paoly ama apôstôly ny jentilisa azy, zany hoe nirahina ivelan'i Jerosalema fa natao ho an'ireo mino jentilisa, lazaina tsara hoe mino jentilisa dia ireo olona tsy jiosy fa mpino. Dia Paoly apôstôly niavaka mihitsy amin'ny apôstôly rehetra fa nanana fijery universaliste sy inclusif, hoy izy ny teny frantsay. Miala tsiny amin'ilay teny vahiny fa tsy haiko ny mamadika azy. Manana iraka na manana vocation universelle sy inclusif. Azonareo amin'izay ngamba ny dikany atao hoe vocation, misy fotoana mampianatra eto amin'ny pejy hoe tsy mitovy ny atao hoe vocation sy ny ministère. Ny asa maha-pasteur eto zao dia ministère pastoral ny filaza azy. Ny asa maha-mpiandry dia ministère na berger sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny vocation dia ilay fikendren'Andriamanitra ho amin'ny ministèrany. Ny vocation dia ny fikendren'Andriamanitra ho amin'ny ministèrany. Ka ny vocation ny Paoly dia vocation universelle fa tsy vocation eo anivon'ny jiosy reriana. Ary tsy vocation, ary vocation inclusif, zany hoe natao an'ny olona rehetra fa tsy vocation exclusive. Exclusive dia hoe voafaritra ho an'ny jiosy reriana. Reo zany ny zavatra misongadina eto. Ny universalité ny famonjena natao an'ny olona rehetra ary misy vesatra manokana tena tongavana am'izay natao an'ny olona rehetra zay, ary inclusif dia tsy misy familikiliana fa samy mahazo ny anjarany avokoa.
ireo voambolana roa reo a dia am'izao andro zao manelingelona teolojianina maro sy mpandinika soratra masina maro, indrindrandrindra ireo zay filazanay foana hoe pietiste sy puritain. Ary tsy anafina anareo fa isan'izany koa teo aloha, kanefany a tateoriana dia isaorin'Andriamanitra fa Andriamanitra moa mitaiza sy manitsy foana ny ampandehanana eny, fa ny akabeazantsika mpino kristianina dia manana mentalité exclusif, zany hoe mitovitovy toetra amy jiosy, mieritreritra fa itsika no taranaka voafidy, itsika ihany no izy, isika no voafidin'Andriamanitra, itsika no tsara lavitra, itsika no filamatra, itsika no ohatra. Zay foana masina fitenitsika hoe aoka atsika ohatra, dika zany raha atao hoe ohatra na modèle dia isika zany no référence. Raha vo tsy mifanaraka amitsika na tsy mitovy amitsika dia tsy izy. Zay le mahatonga ny manana toe-tsaina exclusif fa tsy manana toe-tsaina inclusif. Ary dia manao meakulpa eto hoe nanana zany toe-tsaina zany koa, ary zany mahatonga masiaka manoloana an'ireo zay milaza azo pietiste sy puritain, satria manavatena ao anatin'ny maro. Fa soa ihany fa ny tompo moa be famindram-po zay le hoe Andriamanitra minitsy jery ny androny tsy fahalalana, dia nosokafany ihany koa ny masoko, ary dia isaorako azy nanao zany. Ary zay koa no mba tiako zaraina aminareo foana isaky ny manao fampianarana eto amin'ity pejy ity. Ny PJRGL dia manana an'izay filamatra zay koa hoe inclusif, ary manana fijery universel fa tsy voafetra ho an'olom-bizy ihany. Raha tsy hoe akory zay no zany no milaza an'izany de hoe marina zany, fa raha jerentsika amin'ny Isaia 5:1 dia milaza sy manamafy an'izany. Isaia 5:1 ny 1 hoe amin'ny anaran'i Jesosy: notadiaviny zay tsy naniry aho sy hitany zay tsy nitady, hoy izaho amin'izy tamin'ny firenena zay tsy natsona tamin'ny anarako, inty aho, inty aho. Zany io andinitsoratra masina io dia mampiseho mazava tsara amitsika fa Andriamanitra dia manambara tena ihany koa am'ireo olona zay heveritsika fa tsy ao anatiny ny fanjakan'Andriamanitra. Zany zavatra zany déstabilisant be. Zany hoe raha tsorina de zao Kristy de tsy natao ho an'ny mpino ihany, fa Kristy koa dia manambara tena ho an'ireo zay mbola tsy mino azy indrindra, dia ahafahan'Andriamanitra manambara ny tena. Izay no anehoantsika fa Kristy dia universel, tsy azo atao anaty boaty Andriamanitra ho iaho. Eny saha mihitsy aho hoe Kristy de tsy fananany kristiana rehetra, fa Kristy dia ho an'ny olona rehetra. Hitany zay tsy naniry ahy aho izy. Zay voalaza Isaia 5:1 teo. Andriamanitra manambara tena sy manolotra ny tenany ho an'ny olona rehetra, fa tsy ny ankolafiny olona izay momba azy ihany. Raha mihaino an'ny Paoly eto tsika dia Paoly mitodika amin'ny Timoty zanany. Fantatritsika tsara fa Timoty dia anisan'ny taiza ara-panahiny Paoly, nampiofaniny, nampianariny ary notendreny hitondra fiangonana rehefa avy eo. Dia mazava ho azy fa ny vision an'ny Paoly koa no ampitainy amin'ny Timoty, ary amin'ny maha apôstôly jentilisany Paoly dia sy ny iraka nanirahan'Andriamanitra azy. Tsika tadidinareo tsara rehefa tamin'ny Paoly nilatsaka nianjera avy any ambonin'ny soavaly, de niteny tamin'ny Ananiasy ny tompo hoe fanaka voafidy ho ahy hitondrany anarako any amin'ny jentilisy izy. De io toe-tsainy Paoly io koa no nampitainy amin'ny Timoty hoe tandremo manana fijery miivo amin'ny tenanao, ka tsy mieritreritra fa ny famonjena de tsy natao an'ny olona rehetra, natao an'ny jiosy ihany. Tandremo manana toe-tsaina exclusif, fa aoka hanana toe-tsaina inclusif.
tandremo raha atao ny teny hafa tandremo manana toetsaina sectaire ary eo ny problema atsika ny mpino kristianina ka amin'ny akabiazany ao Madagasikara dia sectaire tsika moa miady foana hoe ranona secte na tsika masina everitsika hoe secte de reo olona niala hoe niala tao fiangonana katolika de secte niala tao fiangonana protestant de secte esprit le sectaire fa tsy resaka fiangonana possible anao mbola mijanona am'le fiangonana ndehibe zay neverina hoe fiangonana manana ny maizy azy fa manana esprit sectaire ary indrindra manana problema satria heveriny fa ao amin'ny any no miasa Andriamanitra fa tsy afaka miasa ivelan'ilay cadre mahazatra ary io toetsain'ny mpino maro raha vao tsy lay fanao mahazatra dia tsy izy aminy raha vao tsy am'ilay cadre classique dia tsy miasa Andriamanitra atsaro tsara rehefa manao freestyle eto misy olona vanavana mihitsy amin'ny manoretraka hoe mba hajanony io freestyle io fa nanay le gosy isak'alahady maraina ihany no mba tianay satria iny tena toriteny fa ty freestyle ty mantsy misy olona manao fanontaniana vetaveta manao fanontaniana tsy tokony apetraka toriteny ve de tokony isa satria zay ny cadre classique mahazatra anareo zao toriteny isak'alahady maraina ohatr'izao de hoe izao ihany no izy Andriamanitra tompoko dia tsy azonao atao anaty boîte ary Andriamanitra dia inclusif fa tsy exclusif no zany ny olombelona rehetra ny olona rehetra hatram'izay heverinao fa tsisy ilana azy dia manana ny toerany avokoa eo anatrehany arak'ilay teny zay voalaza ao amin'ny Galatiana toko 7:7-7 Galatiana toko 7:7-7 ny anaran'i Jesosy hoe fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitaky an'i Kristy tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy intsony zany rehetra zany akory ny atezerana sy ny alahelo raha nanao an'ilay video farany iny aho hoe ny toetsain'ny fiangonana ao dia mieritreritra izy fa lafin'olona sokajin'olona toy izao ihany no mahazo miditra ao anaty fiangonana no manana anjara ao fiangonana mahasahy mihitsy aza ny komity sasany ny mpitandrina indrindrandrindra zay mba nieritreretina ho hiaro ny fampianarana marina de mahavita amin'ny teny hoe ranona dia tsy mendrika anao an'ity zavatra ity satria zao tadirinareo nga moa zay nanaraka freestyle farantety hoe tandrema aza miarakaraka amin'ny rano io sao de finranony devolony mpitandrina no manana zany fomba fisainana zany manana toetsaina exclusif toetsaina sectaire ny fiangonana lasa discriminatoire ny fiangonana lasa mametraka sivana hoe reto karazan'olona reto ihany no mahazo alalana miditra ato ary sasany na de miditra ihany aza de nilaivany azy mandoa didy sy mandoa vola fa ny ankoatr'izay tsy mahazo miditra lalina fa ohatra ny efa club zany le fiangonana natao an'olom-bitsy efa misy lohandoha-pisola zay moa le fomba fitenitsika azy de mistigmatiser andian'olona manao discrimination ao anatin'ny fiangonana misy ny sasany mieritreritra fa izy manana zo mihoatra noho ny hafa fa izy zao tsy kristianina tsotra fa efa mba olona lasa lavitra amin'ny finoana de le anankiray voazazavao amin'ny finoana hony a ino ony a tsy de tokony homena anjara toerana loatra fa mbola voaingana loatra aretina mikiky ny fiangonana io isika te hametraka fantaniana mandeha ny dini-piasa mandeha ny fivorina anivon'ny fiangonana na solota-paritany na tsy fantatro hoe inona no stratégia ahafahana manao fitoriana ny tafika masina inona no atao azahoana olona ao an'ny fiangonana zany dao no matimatesatsika ary tsara zany kanefa ny fanontaniana mipetraka voalohany indrindra vonona marina ve isika fiangonana handray reo olona vaovao zay hiditra ao amintsika ary lazaiko tsara reo olona vaovao reo a olona tena mifanao atsimy sy avaratra amin'ny fombatsika fitafy fiteny fomba mampanao sa le olona rehefa tonga ao amintsika dia teretsika hiditra ao anatin'le molona ny mahazatra
de raha vo tsy mifanentana sy tsy mifanaraka am'izay dia tonga de atao anjorom-bala. Misy structure d'accueil ve ny fiangonana dans le sens hoe aminany no nyfantanana voalohany tsy ny mahamaikany hoe ahoana ny fomba azahoana olona fa nanany fanontaniana mipetraka de hoe move antsika tena vonona marina handray azy. Io tsotra kely na ny fomba fijeritsika fotsiny vao misy olona vaovao tonga ao anatin'ny fiangonana na ao anatin'ny fikambana kristiana na ao amin'ny sehatry ny finoana de ny fomba fijeritsika tranainy an'ireo atao hoe zazavao amin'ny finoana ireo de jerentsika tombanatsika ambony ambany na ny fomba fijery ary de hoe tony koa raha mba maninona ty de ny atson'izay moa tsy lazaina tsony de mety ozanareo fanontaniana daladala zany fanontanianao zany pastora hoe move vonona marina atsika nandraindray olona reny za tena miteny hoe tsy vonona atsika fa ny mamaiky atsika de hoe ny ego atsika ka hoe nahazo ola maro an Jesosy zahay tahaka an'ireo mpianatra roa amby fitopolo lahy zay nirehareha rehefa niverina rehefa vita ny mission hoe nanaiky anay daholo ny fanahatra amin'ny fanaratsy azy de o Jesosy hoe tsy zany ny zava-dehibe fa ny mahavoasoratra ny narinareo any an-danitra sy ireo olona ireo fireharehana sy fizahozahoana sy fiheverana hoe tena mahavita zavatra ary efikasy fa manahoana mifandraisatsika ireny olona reny. Paoly eto de milaza tsara ato amin'ny Timoty hoe dia natao ampianatra ny olona rehetra isika ary mitondrony tsara hoe ny gentilisy. Paoly miteny an'io phrase io ane ka anisan'ny victime satria hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de sahirana mihitsy ny kristianina avy any amin'ny tanàna helenista zany hoe grika rehefa niaona tamin'ireo kristianina tany Jerosalema satria ny kristianina ao Jerosalema nametraka condition préalable hoe tsy miresaky tsika raha tsy mifora alohanareo adiny Paoly foana io teo amin'ny fiangonana tsy miresaky tsika aloha raha tsy mananja ny andro sabata ianareo tsy miresaka tsika aloha raha tsy mihinana ny hena tsy naterina tamin'ny zay tsika vao miresaka zay ianao vao rahalahy zay ianao vao anababy ty teniteny hoe rahalahy ao Jesosy ity ndraindray makarary ny sofiko menazy aona rahalahy aona ranabavy ao ambadika misy hoe enfin ianao mitovy aminay zay ianao vao rahalahy zay ianao vao anabavy ao am Jesosy fa ny mahampiraita-po amin'ny Kristy atsika de noho ny fampihavanana irery any teo amin'ny azo fijaliana ny akoatr'izay tsy critère mahampiraita-po amin'ny Kristy mihitsy fa angambany mety hoe affinité personnelle hoe metimety kokoa amiko ny miara-miasa amin'ny ty olona ty satria mitovitovy fijery amiko metimety kokoa amiko miara-miasa amin'ny ty satria mitovitovy fomba amiko fa tsy zany no maharahalahinao azy amin'ny Kristy ary tsy zany mahanababinao azy amin'ny Kristy. Menany Paoly eto aho de ohatrany mahita ny Jeremia mpaminany tadidiko tsara fony tonga ny fahababoana babiloniana dia ny teny zavatra tsy zakany olona i Jeremia hoe ekeo ny mahababo atsika ary mivavaha ho an'ireo olona mpanababo atsika reo izy i Jeremia fa raha miadana ny firenena zay handehanatsika ho babo de hiadana koa isika. Akory reny atezerany olona tamin'ny Jeremia hoe mpamadika ianao ahoana ny fomba haneketsika hivavaka ho an'ireo olona reo zany hoe hanaiky an'ireo ve tonga fiadanana fa fiadanana toinona dia na Jeremia de mazava na ny Jeremia mazava be ny azy ny lalana hoe ny fahababona any Babilôna dia tsy sazy fa any no irika ahafahany mampafantatra momba an'Andriamanitra ny Israely tamin'ny olona rehetra. Raha tsy nisy ny fahababona babiloniana tsy nahalala an'izany Yahvé zany ny Kaldeanina, tsy nahalala an'izany Yahvé zany ny Perse, tsy nahalala an'izany Yahvé zany ny Medianina, tsy nahalala an'izany Yahvé zany ny Grika. Satria raha ny eritreritry ny jiosy dia mihidy eo amin'izareo ihany ny fanjakan'Andriamanitra. Fa noteren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra toy itony dia voatery tsy maintsy niparitaka ary zany fiparitana zany nafahana nampahafantatra ny anaran'Andriamanitra ny olona rehetra. Io arakaraky ny anakodonanao an'io hoe anay rery ty
ho an'izay mitovitovy frena aminay ihany ty, ho an'izay mitovitovy filina aminay ihany ty, dia lasa manempotra ny asan'Andriamanitra antsika. Fa io ninona ataonao a tsy maintsy miparitaka any amin'ny olona rehetra io na tiatsika na tsy tiatsika. Fa ho an'ny jiosy tamin'ny andron'ny Paoly dia tsy azo mieritriretina mihitsy izany hoe taranaka voafidy zareo, taranaka voafidy dia mbola isy olo-kafa koa avy any ivelany azo maminy am'izany. Aminazy zany ilay olona avy any ivelany dia fahavalo, adversaire, fa tsy rahalahy ny fijeriny azy. Mazava nefa ny teny Paoly eo amin'ny 5:4 amin'ilay Timoty 1:2 teo, ndange verenantsika vakiny, izay tian'ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Eo ambony eo izy manambara an'i Kristy, zay tian'ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Tian'ny olona rehetra hahalala ny marina. Io tena zava-dehibe io. Rehefa tena mandinika ianao, za manokana zany mijery ny fiainana dia zao hoe ohatran'ny fanamiana gejaina tsy ampahafantarina ny marina ny olona rehetra, fa natao ho anna olombitsy elite. Eo anivon'ny sehatry ny fiangonana ny fahafantarana ny marina, dia ny maro anisa zany tsy mena azy ny fahalalana ny marina mba hahafahana manana maimizy sy mangeja azy. Dia ireo no atao vasale, ireo no atao hanoana ny asan'Andriamanitra, satria rehefa tsy mahafantatra ninina ny olona dia miankin-doha foana. Ary zay tsy nitiavan'ny fiangonana tany Jerosalema ny Paoly. Paoly zany dia tena nampianatra ny jentilisa, nampianatra ny olona rehetra mba hanana fahalalana any Kristy. Misy aminareo manontany anay fa hono pasteur fa maninona zany zavatra zany tsy nampianarina anay tany amin'ny fiangonana misy anay, fa maninona zany tsy fantatra hoe dia ho zaho hoe fanahinina mihitsy ny tsy ampahafantarina anareo, am'izay ianareo zaza foana dia miankin-doha foana. Mazava be ny tenin'ny Paoly eo amin'ny 5:4 io e. Tsy za no mamorona an'izany fa Paoly no miteny azy. Tian'ny olona rehetra ho vonjena, ino ngambany aho ataontsika hoe d'accord amin'iny daholo, fa ity dia tapany faharoa lazain'ny Paoly ity tsy tian'ny fiangonana ity, ary ho tonga amin'ny fahalalana ny marina ny olona rehetra. Io ny problema atsika. Torina ny filazantsara izy, atao zay atonga azy ho kristianina, maika be risika anao batisa azy, atao batisa setrika, batisa zay tiantsika rehetrarehetra, fa tsy tonga amin'ny atao hoe fahalalana ny marina feno, fa tazomina ao anatiny atao hoe ignorance, tazomina ao anatiny atao hoe tsy fahalalana, tazomina eo amin'ny atao hoe zaza ara-panahy foana. Satria mieritreritra atsika fa natao ho an'ny olombitsy na elite eo anivon'ny fiangonana ny fahalalana ny marina. Mazava be ny tenin'ny Paoly eto, ary mahatonga ny Paoly nanao an'izany dia satria izy koa dia avy lavitra dans le sens hoe fantany tsara koa ny zavatra niainany taloha fony izy mbola fariseo, dia nieritreritra izy tamin'ny lalàn'ny Mosesy dia hoe anay rery ty. Fa rehefa no hazavainy izy dia niova tanteraka ny fijerin'ny Paoly sy ny fisainany. Métamorphose eo izy ny teny vahiny, ary io mahatonga azy miteny ao amin'ny Kolosiana 3:3-4. Kolosiana 3:4 mantsy. 5:3. Azafady a. Tompoko diso ilay référence niraisiko ato. Kolosiana 3:4 ny anaran'i Jesosy, ary mangataha koa ho anay mba hamoahan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny hilazanay ny zava-miafina izay an'i Kristy
sady izany no namatorana ahy. Enjana be zany teny Paoly zany a. Mivavao ho anay mba hamoan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny hilazanay ny zava-miafina zay an'i Kristy ary zany namatorana. Zany hoe rehefa atao zany konty ny mahatonga gadra, mahatonga fatorana dia tsy mahafaly ny sasany ny fanambarana ny marina ho an'ny olona rehetra fa atao ohatra ny secret de polichinelle ve izy ity dia natao ho an'ny olombitsy. Noho zany dia mivavao ho anay ozy Paoly mba hamoana varavarana hafa. Dikan'izay zany a Paoly dia manao découverte na horizon, mielargira ny horizon ny fitoriana ny filazantsara amin'ny fomba maro, amin'ny sehatra maro, satria mila ampahafantarina ny zava-miafa ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Izay ny ambadiky reny hoe tsy fanao reny, zao ihany no fomba fitoriana filazantsara mety, satria tsy tiany tena marina, on n'est pas prêt pour partager la vérité à tout le monde. Izay ny ao ambadiky fa mody takomana amin'ileo tsy mety, zao ny fanao, tsy azo atao ny manao zavatra ivelan'ny fiangonana, tsy azo atao, satria natokana ho an'ny ampolafin'olona vitsy. Ohatra amin'izany fotsiny hoe tsy akasikan'Andriamanitra ozy ny teolojianina sasany ny manao ny fitsofan-dranom-panambadiana ivelan'ny trano fiangonana fa tsy masina zany. Dia hoentina amin'ny finonom-poana hoe miankina amin'ilay trano ray zany mahamasina sy tsy mahamasina an'ilay fitaovavahana, fa mamelingela azy satria lasa tsy afaka manao mahamiza ho an'ilay asan'Andriamanitra intsony ny fiangonana fa tadiaviny tazomy ho anazy ao. Ka raha vao ohatra zany ka misy manao zavatra ivelan'ilay cadre dia menace ho an'ilay institution le izy fa tsy ny zava-dehibe any mahatonga ny olona rehetra hisitraka ilay fahasoavan'Andriamanitra. Tanareo amin'izay le izy atao otage ilay fahasoavan'Andriamanitra satria sao de lasa mirodana ilay institution, sao de lasa mirodana ilay fiangonana ka dia hamoronana zao foto-dalàna sur mesure zao. Tezitra ny sasany rehefa nyteny hoe ny foto-dalàna, lalam-panorenan'ny fiangonana tompo dia sur mesure hiarovana an'ilay institution fa tsy ao anatin'ny eritreritra ao anatin'ny nareo nanao foto-dalàna ny mieritreritra an'ilay hoe mba hamoahana lalana hafa hitoriana filazantsara amin'ny olona rehetra. Ka aminay tsy ny foto-dalàna no base. Ny foto-dalàna zany dia mbola secondaire, foto-dalàna zany mbola aty aoriana. Que ne me venez pas me dire avec votre foto-dalàna et votre lalam-panorenana raha toka manana toe-tsaina mihiboka. Ary zay ny maha paulinien raha matsikatra nareo dia manana zay toe-tsaina paulinien zay tsy amin'ny fotom-pampianarana ihany fa na amin'ny fomba fiasa. Paoly zany dia tena révolutionnaire raha amin'ny androntsika zao no atao konty dia nampahafantatra ny filazantsara tamin'ny sehatra rehetra. Jereo tsara ny teknikan'ny Paoly. À croire même hoe nanao fanahiniana mihitsy Paoly higadra ho an'ny Roma satria amin'ny opportunité ho an'ny Paoly zany manambara ny filazantsara ny Roma zany. Rehefa voasambotra izy dia navoaka ny karapanondro ny maha Roma azy hoe tsy azonareo atao no mitsara aty Jerosalema fa tsy maintsy tsaraina ny Roma aho satria zany Romanina. Dia hozy ny sasany mamaky an'ilay tantara ao mesin'ny apôstôly ohatran'ny hoe mamaky roman ve izy ohatran'ny hoe mamaky fait divers. Non, stratégie d'évangélisation zany. Na ny Paoly zany afinaritra be ilay lazaina eto Kolosiana toko faefatra hoe mivavao ho anay izy mba hisy varavarana misokatra. Zany hoe nanazy ny prison any Rome opportunité satria nafahany miala n'ilay fonja imaginaire hoe mihidy ato Jerosalema, mihidy eto amin'ny Josiany ny filazantsara fa nahazo sehatra izy satria fatany tsara fa rehefa tonga ny Roma izy dia ny lalàna romanina tsy mitovy amin'ny lalàna jiosy. Ilay lalàna atao hoe pax romana ny filaza azy dia ao anatin'izany dia manana droit hanao plaidoirie en public hanazava ny antony nanaovany any zavatra rehetra Paoly ary io no occasion ngeza be ho an'ny Paoly ahafahany mamela belatra ny fampianarana. Zany hoe raha ataoko amin'ny teny hafa dia zao hoe Paoly nanana audace, nanana fahasahiana, nanana fivelarana
ny amin'ny fampitana ny filazantsara ho an'ny olona rehetra andriamanitra ny nofo rehetra ka io ny problema ny fiangonana manilitika fa soa araka ny loa hevitsika androany soa fa andriamanitra tsy mizatavan'olona ohatra ny fiangonana le andriamanitra toritsika fiangonana de c'est un dieu universel andriamanitra tsy manavakavaka kanefa ny fomba ny fiangonana dia mifanohitra tanteraka amin'ilay andriamanitra zay maniraka azy no zany dia arodana io fomba fijeritsika fiangonana io fa tsy mifanaraka amin'ilay filazantsara zay asain'ny tompo toritsika no zany dia heverinay koa fa izao afatra izao de natao an'ny olona rehetra ary mety afaka mandeha any amin'ny toerana zay tsy eritreretitsika tadidinareo moa i Paoly rehefa nigadra miaraka tamin'ny Paoly Silasy de nisy an'ilay pénitencier izay saky namony tena de ozy Paoly hoe aza manao ninina ianao fa ato ihany zahay de rehefa avy eo de noentiny nakany an-tranony izy reo lahy de niteny hoe ina ny tokony ho ataonay de teo nahatonga le hoe minoa Jesosy tompo mba honjena ianao sy ny ankonanao zany hoe ny tiako lazaina zany de zao hoe ny filazantsara tompoko de tsy mifidy tany manole mandroenam-pangady ny filazantsara tompoko de tsy azo tsy fananany fiangonana na dia asain'andriamanitra hitory ny filazantsara ny fiangonana avery ny filazantsara dia tsy fananany fiangonana na dia asaina mitory ny filazantsara ny fiangonana fa ny filazantsara dia tsy natao any ambany vata famarana ozy izy Jesosy fa apetraka amin'ny fanaovan-jiro mba hazava ny trano rehetra misy mantsy tady anao an'io filazantsara io any ambany vata famarana misy nytady hampirina an'io fahazavana io any anaty vata idinao tsia ny filazantsara dia natao an'olona rehetra no zany dia raha mbola ao anatitsika zany toetsainy zany dia amboary avaozy fa tsy mifanaraka am'izay nanoran'andriamanitra atsika sy zay iraka sy antopisiany ny fomba fiasa tahaka zany voninahitra ny ao an'andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaksika Jesosy ho misaotra anao zahay no ny afatra zay nomenao anay tamin'ity maraina ity mifono aminao zay ny amin'ny toetra ny fiangonana zay mieritreritra fa fananany ny filazantsara mieritreritra fa natao an'olombitsy sokafo ny sainay mba ho tahaka ny Paoly handeha amin'ny toerana rehetra ary hisehatra amin'ny sehatra rehetra eny hatrany am'izay tsy neritreretina akory raha tokony toanany Paoly izao raha tsy ianao andriamanitra no manokatra ny maso de mbola miiboka ihany zahay misaotra noho ny teninao satria tsy mitsahatra mampianatra ianao ary tsy mitsahatra ny mampahafantatra ny sitraponao aminay misaotra tompo amen mirarosoa antsika rehetra samitain'andriamanitra amy fotoana amin'ny herin'ny tozandray raha sitrapony tompo eloma tompo